atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Mite afatanana ry vahoaka rehetra mideran'Andriamanitra amin'ny obim-pifaliana. Salamo fa 440. Amin'ny fofeny fitiavana no anolorana fiarabagna amintsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry amintsika ity, izay onjam-peo mampitambatra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy amintsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika eo ve jiaby tratran'izao alahady fa 13 mandavantaona amin'ny taona be izao. Koa amin'izao alahady fa 13 izao dia toloran'ny eglizy loha-hevitra isika ny hoe ny ahavelona antsika no irin'Andriamanitra. Ndeo renesitsika irevaky teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky fahendrena. Tsy nanao ny fahafatesan'Andriamanitra ary tsy sitrany ny fahaverezan'ny velona. Noharino ho amin'ny fiainana ny zavatra rehetra ka mahasoa ny zavaboarin'izao tontolo izao. Tsy misy fotom-pahavelomana ao aminy ary tsy mba manjaka eto ambonin'ny tany ny fahafatesana satria tsy mety maty ny fahamarinana. Noharin'Andriamanitra ho tsy mety maty ny olombelona ary nataony mitovy tarehy amin'ny tenany. Fa ny fialonan'ny demony no nidiran'ny fahafatesana amin'izao tontolo izao dia hanandrana izany ry zareo izay azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Si
Vaky teny masiny faharoe, taratasy faharoe ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, aoka ho araka ny fahambonianareo amin'ny zavatra rehetra dia ny amin'ny finoana, amin'ny teny, amin'ny fahalalana, amin'ny fahazotoana, na amin'inona na amin'inona, ary amin'ny fitiavana anay noho ny fahambonianareo koa amin'ity fahasoavam-piantrana ity. Satria fantatrareo ihany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia mpanankarena aza izy dia tonga mahantra noho ny aminareo mba hampanankarena anareo amin'ny fahantrany. Satria tsy mety raha ny sasany alampahoriana ianareo trapahoriana, fa ny fitoviana ihany. Amin'izao fotoana izao aloha ny ambavanareo no anetrentsika ny tsy ampy amin'izy ireo, dia toy izany koa ny ambavan'izy ireo no ameny ny tsy anananareo kosa. Ary amin'izany dia isy fitoviana araka ny voasoratra hoe ny nanangona be tsy nanana ambiny, ny nanangona kely tsy nana tsy ampy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Iombantsika mianakaviny ny Tompo ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masiny nosoratan'ny masinday Marka, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zany andro zany, dia niondragna tamin'ny sambokely Jesoa ka noho ny tafita, dia nitangorona ny vahoaka teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray amin'ny lehibe ny sinagoga atao hoe Zaira, ka noho ny nahita azy, dia niankoka tamin'ny tongony izy, sady nianta mafy taminy nanao hoe, marary efa ho faty ny zanako vavy, ka andeha re mba hametra tagnana aminy ianao, mba ho sitragna sy ho velogno izy. Dia nandeha niaraka taminy izy, ary be ny vahoaka nagnaraka azy sy nifanety taminy. Ary nisy vehivavy araiky nitsidra 12 taogno, izay efa niaritra zavatra mafy betsaka tamin'ny mpitsabo maro sy nandany ny fanagnany rehetra, nefa tsy niatsara velively fa vomaika niaratsiratsy kokoa aza. Noho ny naharegny ny amin'ny Jesoa izy, dia nisisiky tamin'ny vahoaka ka nanindry ny akanjony avy ao ivony, fa hoy izy, na dia ny fitafiny ihany aza no voakasiko, dia ho sitragna aho. Dia ritra niaraka tamin'izay ny loharanony aretigny, ka tsaroany tao agnatiny tegnany, fa sitragna izy. Teo no eo ihany, dia fantatry Jesoa fa nisy ery ny voaka tamin'ny tegnany, ka nitodiky ny vahoaka izy nagnano hoe, iza no nanendry ny fitafiako? Aroy ny mpianany taminy, hitanao zao vahoaka mifanety aminao zao, ka ianao magnontany hoe, iza no nanendry ahy? Dia nijerijery magnodidigna azy izy hizaha ilay vehivavy izay nagnano zegny. Natahotra vehivavy sy torakovitra satria fantany izay tonga taminy, ka nagnatogno azy sy niankoka teo agnatrehany izy, dia nilaza ny marigny rehetra. Aroy izy taminy, anaka, ny finoanao no nahavonjy anao, mandehana ampiadanagna ary sitragna amin'ny aretigninao. Raha mbola nivolagna Jesoa, dia tonga kosa niavy agny an-tragnon'ilay lehibe ny sinagoga ka nagnano taminy hoe, maty ny zanako vavy, ka nahoana ianao no mbola manahiragna ny mpampianatra ihany? Fa noho naregny zegny teny zegny i Jesoa, dia nilaza tamin'ilay lehibe ny sinagoga hoe, aza matahotra fa minoa fotsiny ihany. Ary tsy nisy navelany agnaraka azy afa-tsy Pierre sy Jakoba. Ary noho tonga tagny an-tragnon'ilay lehibe ny sinagoga izy reo, dia ologno nikorontagna sy nitomoagny ary ninaonaona be ihany no hitan'i Jesoa. Ary niditra izy
ka niteny tamin'ireo hoe nahoana ianareo no mitabataba sy mitomoagny tsy maty raha zazavavy fa matory dia ny omoe azy fatratra ny ologno fa izy kosa nandroaka azy rehetra dia nitondra ny ray aman-drenindra zazavavy mba amin'ireo nagnaraka azy niditra tao amin'izay ny amparandra zazavavy ary nandray ny tagnany sy nilaza taminy hoe talita kumi izany hoe ry zazavavy hoy aho aminao mitsangana niaraka tamin'izay dia nitsangana raha zazavavy ka namindra fa efa 12 taogno izy dia talanjogno indrindra ny ologno fa norarano mafy izy ireo mba tsy atao fantatry ologno zegny ary nasainy namiagna hanigny raha zazavavy izany ary ny tenin'ny tompo derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina afa malala omaly isika olo raika ziaby no niaraka nakalaza ny fetim-pirenensika ao anatin'izao fotoana mangidy izao no ibanjinantsika ny fiainan'ny firenensika mbola ao anatin'ny saisika ireo afatra natolotry ny ray aman-dreny eveka ka enganie toiza sikatrany ny vavaka ao an'ity firenensika ity ka andresan'izao fantrana mikika atsika izao ary dia mampasiaro sahady ny tenin'Andriamanitra fandrindra ny vakiteny faharoa izay rehetra izay mbola iverenantsika moa izany fa izao aladitsotra fa 30 mandavataona izao ihany koa no amaranantsika an'ity volana ziona volan'ny fomasin'i Jesoa ity ary ao anatin'izay ihany koa no anomboatsika ny fanjava saseradôtaly fanjava manandanja ho atsika eto amin'ny dioseze satria fotoana ivorian'ny pretra rehetra eto anivon'ny renivohitriny dioseze miara-mivavaka ary sika mba izotra tsara izany fivoriana izany miavaka tokoa ny fivoriana amin'ity taon'ity satria miombona amin'ny eglizy eran-tanytsika no anokatra ny synody amin'ny volana oktobra zao eto amin'ny diosezesika tsy zava-baovao ny synody eto amin'ny dioseze satria nisy hatramin'izay ny orenan'ny dioseze ny filan-kevitra pastoraly diosezanina no vaovao na izany aza dia soritina amintsika fa vaovao zao synody irisan'ny eglizy eran-tany ka araky ny fanirian'ny papa zay fankalazana ny synody ny eglizy eran-tany zay dia tompoka aty amin'ny fototra ka io no tianasongadina mitovy tanteraka amin'ny vinavinantsika zany torolalana atolotry ny papa zany ka iarahantsika mangataka ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fisolovan'ny fanahy masina anampy asika raha ny synody eran-tany ao anatin'ny 3 taona no kasahana anatanterana azy mba ho lasa pakasara ho tena depart vaovao kosa sy pentecote vaovao ho ansika eto amin'ny dioseze dia 5 taona no anatanterasika azy izany hoe hiara-dalana hiara ifampidimika hiara ivavaka isika fa izany raha teo moa nodika ny teny hoe synody mandritra an'izay 5 taona izay anorenantsika an'izay hoe fianakavian-janahary fianakaviam-ben'Andriamanitra fratelli tutti olo raika sika ziaby araky ny averimberitsika ka isa taona ary manomboka amin'ity taon'ity dia horesika reo le lohevitra fototra avy amin'ireo annexe 4 any amintsika agny fa hoisy fanontaniana manokana io natao hoe instrumentum laboris izany hoe fitaovana hoentintsika miasa bebe kokoa ka amin'ity taon'ity ary raha mahita tsara sika ny fandahara nefa eo am-pelatanatsika
dia ny lohevitra amin'ny taona voalohany dia ny hoe fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana. Amin'ny taona faharoa fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana. Ny taona fahatelo fianakaviana eglizy kely mifampisimbona mifanasoa mizoro amin'ny marina mikasaka ny soa iombonana. Amin'ny taona fahaefatra fianakaviana eglizy kely mandray an-tanana. Ary ny taona fahadimy fianakaviana eglizy kely miara-mankalaza. Mety misy fanatsarana sy fanamboarana ireo lohevitra ireo, fa ny tena zava-dehibe dia efa mazava amintsika ny lalakombana ary mifanaraka tsara amin'ny torolalana avy any Roma. Ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra koa isika no manomboka ary an'izany rehetra izany, na dia eo anatin'izao korotana virity zao ihany koa aza, ka velim-panantenana isika tena mba irisika ho Pentekote vaovao tokoa. Sy inona izany fa misy fahasoavana manokana ihany koa, ary matetika isika no milaza hoe tsy misy ny kisendrasendra fa tian'Andriamanitra ambarany amintsika tokoa ny sitrapony, ary ny zava-drehetra dia ataon'Andriamanitra asoa zay tiany. Ka izay indrindra amin'ity taona ty no isy fanamasinana maromaro eto amin'io diocese, ka hitondra izay fahamasinana zay. Ny fahamasinana moa isika dia Andriamanitra eo anivosika, fa izy no masina. Ka izay no mahatonga asika miara misaotra sahady an'Andriamanitra ary hoentsika mba havaka ireo fanamasinana eto anivosiny diocese sika ireo. Ary dia izay indrindra mifanaraka mifanozo amin'ny lohevitra atolotra ny eglizy amin'izao alahady 17 mandavataona izany tonombavaka sika izany, izany etaeta sika izany. Tsy inona tokoa no tadiavin'Andriamanitra araka ny lohevitra amin'izao alahady 17 mandavataona zao fa ny avelona sika, ka ahatonga sika ho tena generation mpanorona tokoa, ahatonga sika ho mpamokatra, ahatonga sika ho EOV missionnaire tabernacle velona. Ny vakiteny voalohany dia ny bokyny fahendrena dia manipoka tsara fa sy Andriamanitra naoviana no nanao fahafatesana, satria fantatra sika ny dikan'izay fahafatesana zay fa fahaverezana, fahalovana, ka sirian'Andriamanitra naoviana ny ahafaty isika, fa isika no besiasia ka nanota. Ny fahotana zany no napiditra ny fahafatesana eto amintsika, ary dia mibaribary izany amin'ny zao korontana virus, amin'ny zao coronavirus iainasika izao, ary dia fahafatesan'ny fifandraisasika manontolo no hitasika. Ny fialonan'ny demony no nidiran'ny fahafatesana amin'izao tontolo zao ny vakiteny voalohany. Voatarika ny demony isika, ka toy izay mamelona dia mamono, na miteny ataosika aza amin'isika magnasa. Ny vavarasy ataosika dia tena mamono lavitra, satria feno fankalana sy fanilikiliana ka manapotika ny hafa. Matetika isika mamono amin'ny ataosika hatramin'ny zaza madinika mbola mboka sy manasiny azy, dia vononsika amin'ny alalan'ny fanalana zaza isika magnadoso tsaiky avortement. Matetika isika voatarika amin'ny asan'ny demony, ka zary mamono no ny fivelonana, ohatrany namonoan'ny Kaina any Abela rahalany. Zava-misy hatramin'ny voalohany fendohan'izao tontolo zao, ka indrisy manaiky hoentiny fahotana sika, voatarika ny demony ka manohy an'io fahotana io. Noho ny fahotana dia voasarika isika anao ny rasy, manapotika isika, ary sy isika samy sika ihany, fa manapotika ny zavaboary isika amin'ny lalan'ny motro atao sika amin'ny fandoroasika ny ala. Fantatra sika fa mamono ny taranaka ho avy izay mamelogna motro
amin'ny ala. Io le ataosika hoe zay mandoro ala mamono taranaka ka manohy, zay voalaza ao amin'ny vakiteny voalohanytsika. Fahafatesana izany rehetra izany izay toeran'i Jesoa sy mitoetra ao amin'ny Jesoa ka manova ny fiainany dia manjary mamelona. Ka izay no mahatonga antsika milaza koa hoe zay mamboly azo manome aina. Averimberitsika matetika fa mila ny fiovana sy fanavozana izao fiainantsika izao, ary lazaisika ihany koa fa afa ny talohan'ny coronavirus, afa ny mandritra ny coronavirus, ary afa ny aorinan'ny coronavirus, ary zany no anaovasika ny synôda mba idiratsika amin'ny fivelomana fa sanatria amin'ny fahafatesana. Ka ingany amin'izao fanjava sacerdotaly zao ho sapasika évêque, prêtre, religieuse laïque kristianina amihomana amin'izao synôda izao fa ny mitoetra ao amin'ny Jesoa sy ny toerany no ahatonga sika OEOV missionnaire vita batemy kairaina tabernacle velona, ka am'izay mpanorona isika, manorona ny fratelli tutti, manorona ny olo raika sika. Tanterain'i Jesoa izany araky ny ambarany Masinday Marka ao amin'ny evanjeliny any ty. Raha eo anivosika tokoa i Jesoa ka mandray azy tahaka ny Zaira zay taranaka vahiny, nefa rehefa ao amin'ny Jesoa sy misony ny vahiny sy ny tompotany fa ola raika ao amin'ny isika fratelli tutti fa nitadiaviny dia isika atoky azy, ary de izay Zaira natoky an'i Jesoa manontolo ka nandray fahasoavana, ary dia nanjary velona ny fiainany, namokatra ny fiainany Zaira. I Jesoa tokoa no nampiova ny fiainany Zaira, ka niankoka tamin'ny tongotra Jesoa izy nengavy anasitrana ny zanany vavy. Marary ny fiainansika amin'izao fotoana izao, marary ny eglizy milaza miara-mahita isika, ary zany no mahatonga ny papa milaza fa any amin'ny fotony misy ny anaovana ny synôdy, ary zay ihany koa no mahatonga sika anomboka n'izao synôda izao. Marary ny fianakaviana, marary ny fiarahamonina, marary ny firenesika, ka okary ho tahaka ny Zaira isika, fa indrindra amin'izao fanomboasika an'ity fanatanterana ny synôda ity, amin'izao famarana sika ny fanjava ny fomasin'i Jesoa, ka idirasika amin'ny fanjava sacerdotaly izao, de oka isika anohy ny vavaka totoafo efa fanaosika, ka iaraky italao andohalika araka ny voalazan'ny Masinday Paoly, ivavaka mba samy anana n'izay tena fitiavana marina izay, ka io no any ampiova ny fiainansika, iaraka ivavaka isika ho isika teo, iaraka ifampidinika, ka ndeha anatona an' Jesoa, ka izy anoro ny lalakombana. Aza matahotra ho izy tamin'ny Zaira fa minoa fosiny ihany. Marina, itena ilaina tokoa ny finoana, sy finoana ho tononon'akandrina na ambava fosiny, anefa fa finoana ho lasapaka ao amin'ny fiainansika, ao am-posika ao, ka hanova tokoa ny fiainansika, ka hatonga sika ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka hanova sika n'izay départ vaovao izay, araky ny voalaza sika teo ampendohana. Ny famantarana faharoa ao amin'ny evanjely dia manamafy an'izay voalaza sika izay mitantara an'ilay vehivavy nisy dra. Feno finoana koa io vehivavy io, ka nitadiaviny de ny ikasika fosiny
ny lamban' Jesosy ary dia manantena ny fahasitranana izy. Izay koa ry kristianina hava malala, na dia hely ny finoana rehefa nambara sika teto zany, rehefa nanazava ny voasinapy isika, dia rehefa manana finoana isika dia manambara zay fa mametraka an' Jesosy eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika, ka i Kristy no lalana ara isika, ary Kristy no fahamarinana izy rosika, ary Kristy no fiainansika, dia feny fanantenana. Na dia misy zavatra sy tokony inona azy, tsy afahasika mino azy, dia ao amsika ny fanantenana, ka say tahaka n'ilay vehivavy ao misy dra ao amin'ny evanjely sika, ka nosetraniny Jesosy ka miova ny fiainansika. Zany hoe rehefa mino sika matoky ary manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, de miova ny fiainansika. Io lay lazasika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika, de Andriamanitra anao ny asa sika. Niditra tao amin'ny tranony Jaira Jesosy, nitondra ny Piera sy Jakoba ary Joany izy, mpianatra telo lahy zay nentiny ny vavaka tany tendrombohitra, raha tadiditsika sara, ary reo teo amin'ny mason'izy ireo i Jesosy miova tare. Ka izany koa no antenaisika ary amin'isika miroso ao amin'izao synôda izao, ary araky ny fampianaran'ny Eglizy no entsika manatanteraka an'izany. Ary zany Piera, Jakoba sy Joany ao mahay Eglizy katolika sika no anatanterahasika an'izay. Niova tare ireo mpianatra nahita an' Jesosy, ka niloha-baba hoe ka norina trano lay eto. Izany koa niseho tamin'ny zanakavaviny Jaira. Niova izy satria nino ny fisian'i Jesosy. Efa simba ny fiainansika matetika vokatry ny ty korontana virus ty, mikorontana ny fiainansika, lo ny fiainansika. I Jesosy anefa tonga anavao ny fiainansika, anasitrana ansika, amelona ansika, ka anjarasika no mampandroso azy ao an-tranosika, ao amin'ny fiainakavisika, ka zary Eglizy kely ny fiainakavisika ampandroso azy sika amin'izao fantsiava sacerdotaly izao, amin'izao fanamasinana homanisika izao. Ka i Jesosy ilaza amintsika tahaka amin'iny lazany tamin'ny zanakavaviny Jaira, misangana. Fantatra sika ny dikany hoe misangana mizo, dikan'izay mamerina ny asina mahaolona, miverina amin'ny tena fiainana. Ka izay koa no antenaitsika amin'izao synôda izao fandrindra après korontana virusy. Io no antenaitsika, ka mahatonga sika milaza hoe Pentecote vaovao, isangana isika izoro anangana fianakaviana Eglizy kely miara mivavaka, miaraka mandalina finoana, fianakaviana kely, fianakaviana Eglizy kely miaro ny tontolo iainana, fianakaviana Eglizy kely mifampisimbona, mifanasoa, fianakaviana Eglizy kely mandray atanana ny Eglizy kely, ka mankalaza an'Andriamanitra. Mizoro tokoa isika ny zava-magaga ataon'Andriamanitra, de misy eo amin'ny fiainansika, ary sy androany ihany no ikarakarany sy kolokoloany asika, ka anjara asika ary no mampandroso azy tahaka ny nataony ny Jaira, ary tahaka ny nataony tamin'ireo mpaminany taloha, tamin'ny vanim-potoanany Elizea. Nampandroso an'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ireo mpaminany ireo. Ka izany koa ary no irisika amin'izao sika miroso amin'ny synôda sy isika ihany, fa miaraka amin'ny Eglizy eran-tany engana isika samy asapa
fa maro ny zavatra manapotika ny fiainansika nentiny tia korontana virus ity, na ny fiainan'ny eglizy zany, na ny fiainan'ny fiarahamonina, na ny fiainan'ny fianakaviansika, na ny fiainan'ny firenena, ka oka isika araky ny averimberisika deo ahay ampandroso an Jesoa eo anivon'ny fiainansika, ka izy koa ho ivon'ny fiainansika, ka ahafahasika mitoetra ho aminy, ka amin'izay izao synody ataosika izao ho vanim-potoana lehibe anambarahasika ampahibe maso fa mampandroso an Jesoa eo anivon'ny fiainansikasika, ka hiara-dalana aminy tokoa, ka zary eglizy olona velona missionnaire vita batemy, ka iraina ho tabernakla velona. Ny finonao no mahavovonjy anao hoy ny evanjely, ka isika rehefa mampiditra an Jesoa eo anivon'ny fiainansika, ka mampitoetra azy tokoa eo amin'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika, dia manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe mampanjaka ny fahamarina, mampanjaka ny fifankatiavana, mazoto mivavaka ary miroso lalindalina koa hatrany, tahaka reo olo-masina sy olo-sambatra malagasy, tahaka ny Victoire Rasomanarivo, tahaka ny Lucien Mbotovasoa, ka zary eo ve manorina eteatoko isika, mananotranitra an'izany i Masinday Paoly ao amin'ny vaky teny faharoa, mba hifanampy, hifarimbona eo amin'ny fiainansika, ka hifanasoa, hifampisimbona, anao asa fiantrana, hifampikarakara, hikolokolo, mba anambarahasika fa miavao tokoa ny fiainansika. Ny tadiavin'ny Masinday Paoly nananatra n'ireo kristianina tany Korinto mba hahatonga azy ireo tokoa ho mpianakavo, ho mpiray tampo, mpifanasoa, ho fratelli tutti, hoy ny ensiklikany papa, ka izay koa no koendresika amin'izao firososika amin'ny synôda zao. Sy de izao sika vo ny eritreritra an'izany, satria efa mba nisy dingana teo aloha, anisan'izany ny 5F sy ny 5e, ary mampitonga sika mameno ny sazoa enina, ka miroso hatrany tokoa ary sika izao, ary de ny antenaisika mba ho eo ve eglizy olona velona missionnaire tokoa isika, ahatonga sika ivelona ny finoansika amin'ny ataosika rehetrarehetra, ka amin'izay tena eglizy olona velona isika sikiraikiraiky, ka manorina an'ilay tranoben'Andriamanitra. Ry Jesoa Kristy tomponay io, inao tokoa ny tompon'ny aina, na amin'ny ara-nofo, na amin'ny ara-saina, ary indrindra amin'ny ara-panahy, ka indreto zahay mitalao mba ho velominao lalandava amin'ny tena haina mahavelona izahay vahoakanao, de ny tenanao sy ny teninao, anomboka an'izao fanjava sacerdotaly izao izahay, ka engany ahay anararoatra an'izao izahay piritranao, ka ahatonga anay ahay hitarika ny vahoaka amin'izay lalakombana de tsy zafa ianao. Mivavaka koa izahay amin'izao firosoana amin'ny synôda izao, engany izahay ho tena fiainana fenonao tokoa, ka ho sitrana ny zavatra mahatonga ho sitraninao ireny korontana apetraka nyty korontana virus ty, ka tonga anay tokoa ho tena EOV missionnaire manorina eglizy tranoben'Andriamanitra. Ny fiainam-pinoanay ane ho tahaka ny fiainan'ny Zaira, ka ho sitraninao tokoa izahay ho afaka izoro ho vavolombelona. Masin'ny Maria reninay io, kolokolo izahay mba hoentinao ho any amin'ny Jesoa, ka afanay manao eny
eo amin'ny fiainanay. Masindray Joseph ao anatin'izao taonjovily zao mila baba hoy ny papa ka engany izahay rehetra fa indrindra ireo tompona andraikitra mba ho baba mahafotena ary ivelona ny fahamarinana sy mivadika amin'ny teniny nomeny tahaka ny anao Masindray Joseph ary ampio izahay ahay amelona ny ankohonam-piainanay sy kiraikiraiky aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.